faliana riavana no iarabananareo no faminapon'Andriamanitra meny antsika azontsika matsiary Jesosy mamasiny ity indray Jesosy Kristy teo amin'ny asijaliana Jesosy Kristy naleva andeha ny mofinaina nalatro antsika amin'izany no azontsika mampitombo ny finoana afantarantsika ny tokony atao koa ho aminareo izay olona voantso mala amin'Andriamanitra ray sy voatahiro ao Jesosy Kristy ampitomboana ao anareo ny famindram-po sy ny fiadanana ary ny fitiavana amen. Zoma 7 Martsa 2020 ibanjina antsika no hevitra hoe manorina ny faneken'ny tompo andeha riavana iteran'Andriamanitra isika. Andriamanitra ianao mitady anao fatratra aho mangety ahitanao ny fanahiko maniry anao ny nofoko eo amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano raha mahatsiaro anao ao am-pandriana aho dia mieritreritra anao amin'ny fiambenany alina fa efa namonjy ahy ianao ary eo ambanin'ny aliko ny elatrao no eobiako mifikitra aminao ny fanahiko manao anahy ny tananao ankavanana fa ireny dia mitady ny aiko ka mampidoza amin'ny tenany miditra any ambanin'ny tany izy atolotro amin'ny herin'ny sabatra izy ho anjarany ny amboaholo izy fa ny mpanjaka ifara amin'Andriamanitra ho ravoravo izay rehetra mianina aminy fa anakombona ny vavan'izay rehetra mandainga amen. Is
andeha hivavaka isika. Andriamanitro, Andriamanitra ianao no fototra iorenan'ny finoanay satria nasehonao tamin'izao zomamasina zao ny fitiavanao anay ty hamonjy anay. Ko mankalaza sy midera me voninahitra anao zay Tompo. Fantatrao ny fahalemenay, ko mangataka famindram-ponao hatrany zay. Mamindra fo aminay ary mamelahany erikay. Fahatsiarovana ty zomamasina ty, nazonay mahatsiaro tokoa fa ny fahotanay no nentin'ny sao teo amin'ny azo fijaliana ary ny rany no nanasany hitanay. Tompo, feno fananao masina zay anazavanay ny amin'ny fanambarany teninao zay hovakina aminay. Ikay itombony amin'ny finoana ilay Jesosy Kristy tonga hamonjy anay. Naran'i Jesosy Kristy mpanavitra anay novanay izany mivavaka izany. Amen. Ny mofinainao antsika amin'ny teny ity ry havana malala dia hitanao amin'ny filazantsara soratan'i Marika. Marika 10:10, ny 9:40 ka hatramin'ny 9:20. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary miaramila nitondran'i Jesosy eo an-kianja dia ao anaty rovo, sady nangona ny miaramila namany rehetra. Ary dia nampitafy azy lamba volomparasy izy, sady nandrandrana satroka tsilo ka nasatro ny lohany. Ary dia niarahaba azy hoe izy, Rahaba mpanjakan'ny Jiosy. Ary dia nikapoka ny lohany tamin'ny volontary izy sady nandrora azy, dia nandohalika sy niakohaka teo anatrehany. Ary rehefa nanao azy ho fiomezana izy, dia nanala ilay lamba volomparasy teny aminy, ka nampitafiny azy indray ny fitafiny. Ary dia nientiny homboana amin'ny azo fijaliana izy. Ary Simona Kireniana, rain'i Aleksandrosy Rofosy, izay nandalo avy tany Atsa, no niteny nitondra ny azo fijalian'i Jesosy. Ary Jesosy dia nientiny teo amin'ny tany Golgota, izany hoe raha adika fitoeran-karandoha. Dia nitolorany divay miaro miora izy, nefa tsy nentiny sotro izy. Ary rehefa vohombo tamin'ny azo fijaliana izy, dia nanaovany loka ny fizarana ny fitafiny, ahitany izay ho azony avy. Ary tamin'ny ora fahatelo nanomboana azy tamin'ny azo fijaliana, ary nisoratra milaza nanomelohana azy, dia voasoratra teo ambony hoe mpanjakan'ny Jiosy. Ary nisy jiolahy roa nomboana tamin'ny azo fijaliana koa, ny anankiray teo amin'ny ankavanany ary anankiray teo amin'ny ankaviany. Dia tanteraka ny soratra masina izay manao hoe ary natao isan'ny mpanota izy. Amen. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ray havana malala, ho aminao ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy ilay maty ho anao, ilay nanolo tena ho anao, ilay nanjotaka ny rano ho anao, andrindra koa namela sy namasina ny fahotanao. Andro manjombona nanjohan'i Jesosy Kristy teo amin'ny fijaliana ry havana, nambarana izany mofinainy izany teo amintsika. Inona izany? Manora fanekeny Tompo, zavatra roa no natrehan'ny Tompo tamin'ity andro nanjombony ity mba hitondrany ny hazavana ho antsika. Ny voalohany dia miaramila. Nataondreo miaramila ho fanalana aminy Tompo, no tafiany lamba volomparasy, no satrohan'ny sarotsilo ary no roharabainy hoe Rahaba ry mpanjakan'ny Jiosy. Misy amintsika mahafantatra fa i Jesosy ny mpanjaka te hanjaka amin'ny fiainantsika, saingy toa vazovazentsika izany. Ambava fotsiny ny resantsika izany fa tsy latsa paka anaty fo akory. Tsarovy ry havana. Fa niaritra ireo zavatra ireo izy mba hatanteraka amin'ny famonjenantsika. Aza manao toy ireo miaramila, manao tsinotsinona ny mpanjakantsika, fa ekeo izy, ekeo izy. Ny afatra faharoa, ny azo fijaliana. Teo zavatra ratsy ny ary koa mamenatra izany hoe mifantsika amin'ny azo fijaliana izany. Izany anefa tsy maintsy nataon'i Jesosy. Nanampitroraka izany ny kapoka sy ny fampijaliana natao taminy. Tena tsy maintsy nolalovana izany satria raha tsy nandalo izany izy dia tsy ho tonga toeram-pamonjena izany azo fijaliana izany. Aoka isika ry havana, akamamy izao azo fijaliana izao satria teo naloran'ny tena ny famonjenanao, famonjenantsika. Tonga toerana ahafahantsika mametraka ny fahotantsika izany. Tonga reharehantsika mihitsy aza fa nasanatria
raha mba misy ataoko reherea fa tsy niazo fijaliany Jesosy Kristy tompontsika. Eny ry havana, zany ten'Andriamanitra zany tonikira-panahy koa fa ananao fandresena anaty zany ny finoan'i Jesosy Kristy ny amin'ity zoma masiny ity ka namijeny ianao. Man'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Tompo, misaotra no mofinaina nomenao anay izay milaza ny zava-nitranga tamin'ny zoma masina. Ny ainan'ilay Jesosy Kristy nombona teo amin'ny asijaliana sy ny hevitra zany taminay. Ataondreo miaramila ny azo fijaliana. Mivavaka aminao izay ny tasianao anay tsiraray mafantatr' izany. Iavaozana isan'andro amin'ny sehatra misy anay, ay Jorovavy Belonao marina, sy mpanompo mahatsiaro tena sy hay ity ianao. Ka hay anasoa fiarahamonina misy anay, hay misaotra n'Andriamanitra Manakariva, hay mitory zany amin'ny hafa koa. Andray famonjeny Jesosy Kristy. Jesosy, vonjeo firenenay. Isitrandro marary mila ny vavakay, fampanasitrany ianao, koa toany ny asan'ny fitsaboana. Atanjao reo azo paoriana ka ampinoninao, toandro mareo fisokolona, ireo sahirana. Vonjeo sy ariova izay ny toe-javatra misy eo amin'ny fiarahamonina misy anay. Mitahiany amin'ny fiazakazanay, amin'ny fianarana, amin'ny asa aman-draharaha, ny tokantrano, ny fikasanay tsara rehetra. Aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, ny vavahanay ka metrahana izany, miaraka amin'ilay vavaka nampianarina anay koa manao hoe: Ranay eo izay ny an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho takiny ny an-danitra. Miheno an'io izay alina sahaza ao anay, ary mamelà ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha isan'ny fotoana ry havana, ijorana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy. Ilay Andriamanitra aloha rano fiadanany atonga nareo voatokana tanteraka ho azy, karovany avokoa anie ny fanahynareo sy ny ainareo ary ny tenareo, mba tsy hanatsiny amin'ny andro iavian'i Jesosy Kristy tompontsika, mitana ny tokony omeny Andriamanitra izay miantsonareo ka ho efainy izany. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.